Madame le secrétaire. Velao zao haneho niala hely. Hitanao zao tsy matahotsy migadra zany. Resaka hagadrana zany tsy atahorako a. Aoka hazava aminareo malagasy manontolo fa izaho de mirahin'Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Mazava milisany vazana. Izaho de manana mission double. Nareo nge nijery CD-ko reny. Tsy hitanareo ve CD-ko reny? Ao anatin'ireny CD reny de magnazava tsara fa double ny mission. Voalohany zao nirahin'Andriamanitra hamonjy ny ara-panahy. Zay na tonga hitolo filazana tsara. Mazava sa tsy mazava? Mazava. Ny mission ko faharoa dia hanavotsy ny olombelo anatin'ny fahatrana Madagasikara resatsika. Mazava sa tsy mazava? Izay mahatonga ahy manao artiste amizao fotoana zao satria tsapako loatra ny fahorian'ny firenena. Ianao va tsy mahita kery any Atsimo amizao fotoana zao? Izay mahatonga tantandraza nanangana fotodrafitrasa goavana any Atsimo agny, resaka fananganana satodo, resaka pipeline no nataoko tany Atsimo amitsika miresaka zao. Hitanao reny sa tsy hitanao? Hitako. Efa nanao antso avy ny fitondram-panjakana ny tenako. Ny antso ny association fity sady ny antso ny lehibe ny membre gouvernement Tatsay Kristia. Ny renao zao ny teneniny sa tsy renao? Ny renao iny? Hatramizao ny fanjakana tsy namaly an'izay fangatahako zay. Izay mahatonga ahy mitsangana amizao fotoana zao, manavitsy ireo fianakaviako, manavitsy ireo havako, ireo raiko reniko satria za tandroy raiko, tandroy reniko. Mazava aminao sa tsy mazava aminao? Izay mahatonga ahy manao artiste amizao fotoana zao, handesiko manangona rakitra io artiste io. Ny vola azoko rehetrarehetra dia handesiko mampiroborobo an'io projet de société-ko any Atsimo io mba hiadivana amin'ny kere. Mazava sa tsy mazava? Mazava. Fa na dia hanao teleferiky tsika, na dia hanamboatra miamia, hanamboatra tana migodana tsika, ambarako anareo tsy handroso zany Madagasikara raha tsy resy ny kere any Atsimo. Ary tsy hifoha didiera ratsiraka. Mazava milisana zay. Tsy hifoha didiera ratsiraka ary tsy handroso Madagasikara raha tsy resy ny kere any Atsimo. Satria ny kere any Atsimo no tady lehibe mamatotra ny fahatrany Madagasikara. Mahatonga ny Madagasikara mahatra fahadimy maneran-tany. Mazava sa tsy mazava? Ka tsy voatra zany Madagasikara raha tsy resy kere any Atsimo io. Fa vao mainty totongana ny toe-karenan'ny malagasy ray manontolo. Ary ny firenena rehetra tsy mijery zany miamesy teleferiky zany fa kere any Atsimo no hitan'zareo voalohany ary zany santana itarafan'zareo ny fahatrany Madagasikara. Mazava sa tsy mazava zay? Ka izay ny antony nananganatsika ty tarika ity mba handesina manangona vola rakitra mba handesina miady amin'ny kere any Atsimo. Mazava sa tsy mazava? Ampy zay. Ampy zay. Mazava zay. Ambarako ny fomba ofisialy androany fa vereziko lavitra fanjaraky lalaka baranjaka raha resaka feno resatsika. Zareo ngefa mbola resaka fanandramana fotsiny iny iraka lalaky ny bekily nataonay iny de efa very lavitra zareo. Rehefa mira zareo de tsy maintsy misy fanamboaram-peo zany atao amin'ny alalan'ny ordinateur ary mampiasa autotune be. Fa zao kosa rehefa mihira tsy mila amboarina ny feoko fa feoko naturel fotsiny efa tsy dariko fanjara. Koa androany de sako ny manambara-pahabe maso fa resina tanteraka ny kilalaky baranjaka. Ary mangataka fiaraha-miasa amitsika rehetrarehetra mpakafianay zahay mba hanao partage maximum ny klipy kilalaky bekily. Misaotra tompoko ny amin'ny fiaraha-miasa. Romotsy tanteraky nareo mpanao kilalaky rehetrarehetra amizao fotoana zao rehefa nahita ny kilalaky ny bekily satria mahatsapa nareo fa nihintsana taloha de ny kilalaky ny Menabe sy ny kilalaky ny Hosy no nalaza ateto Madagasikara. Fa manomboka zao kosa dia kilalaky ny bekily androya no malaza manera-tany manomboka zao. Ary tsy tokony haromotsy anareo zany satria mihira ny tantandraza no iveloman'olona mpampiditra hira. Ianareo nge magnenjika n'ireny olo mpanao studio reny. Reny mpampiditra hira reny enjenareo satria mpanao praty. Fa ny any tantandraza kosa dia malalaky zareo mba hitelesargeany reny hirako reny amin'ny YouTube. Satria mba ireny koa ny velomany zareo. Mahatsangeny boka malagasy, mijaly zareo, mba ireny koa ny velomany. Nareo rehefa manao spectacle, 5,000 sy 1,000 telo aly fidirana. Fa hitantandrasa kosa bojo ny any spectacle. Ka velao ny olona hivelona am'zany hira tantandrasa zany. Ary zaho kosa mbola hamoaka hira 7,000 hivelomany zareo mpampiditra hira reny, mpanao studio madinika mpampiditra hira reny. Ka tsy tokony haromotsy ny lisany zany. Avelao ny kilalaky ny bekily androy indray no halaza fa ny anareo rava. Mazava milisany zay. Vonaky seré. Marary zao miady ampelanao io marary. Marina zany. Marary zao fomba ratinao io marary.
mijaly zao amiditranao io mijaly mijaly zao mitoetsara tinao io mijaly